fa eo amin'ny pejiny politika kosa indray no anoizantsika ny vaovao. Amin'ny talata fa 17 ny volana oktobra ho avy izao dia hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny fotoam-pivoriana faharoa ny parlemanta malagasy. Maro no zavatra hodinihana mandritra izany fa isan'ny hodinihana ao anatin'ity fivoriana faharoa ity ny teti-bolam-panjakana taona 2024. Maro koa ireo solom-bavam-bahoaka no anisy resaka momba ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Ny talata 17 oktobra ho avy izao no hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny fotoam-pivoriana faharoa ny parlemanta malagasy. Iba-toerana ao anatin'izany ny fandinihana ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Fotoana ihany koa anolorana ireo solom-bavam-bahoaka sosikevitra entina hanatsarana ny teti-bolam-panjakana io. Ho an'ny solom-bavam-bahoaka rivotiana Bosco nambarany fa anisan'ny tondrany sosikevitra manokana ny mikasika ny fokontany sy ny komina. L'examen parlementaire moa dia anisan'ny manampy ny fahefanam-panatanteraka amin'ny andraikitsy rehefa avy nihainoana ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ireo. Misy karazana asa atao zany amin'ny fidirana amin'ny session manaraka ity dia voalohany amin'izany eo anivon'ny fokontany aloha dia ny hananganana commission d'enquête parlementaire au niveau parlementa mikasika ny karamanisy fokontany. Raha izay eo anivon'ny commune dia hangatahana eo anivon'ny ministère ny finance ny hoe ahoana ny fomba ahafahana mandoa ny vola karaman'ny maire na ny ben'ny tanàna indrindra ihany koa ny trésorier mba bondekesy na virement bancaire zany mba tsy eritreritra zavatra hafa sy hanana tentative amina resaka fanotokodinam-bola zany zareo mizay zany. Anisan'ny olana mampifanolana matetika ny fanjakana foibe sy ny komina ny tsy fanomezana ny vola fanampiana na subvention. Mikasika io dia manana ny ambarany solom-bavam-bahoaka ny lalangina izay lehibe ny voamera mikasika ny fitsinjaram-pahefana eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Misy ny atao hoe subvention exceptionnelle. Ino zany hoe misy zavatra mitranga rava le commune na misy zavatra mitranga dia mena le subvention exceptionnelle. Fa misy taloha natao hoe subvention complémentaire arakaraka ny habesan'ny olona ao anatin'ny commune zany no mampisy izay tsy fisian'izay subvention complémentaire izay no mampisy problème eto Madagasikara io satria tsy hitovy kosa ny commune ohatra hoe nouvellement créé izay ohatra hoe commune Nambomaso commune urbaine izay anisan'ny kelponina amin'ireo commune urbaine ireo sy ny commune urbaine Antananarivo ohatra izay efa amina million zany no atao anatiny any. Arak'izany dia ho voaresaka mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimieram-pirenena ny momba ny fokontany izay kasain'ny mpitondra ny anovana ny satany ho anisan'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana.